amin'ny fifaliana indray ry havana no iara-banantsika nahatratra izao andro sabotsy farany herinandro zao, kanefa iomanantsika fo saina fanahy koa hiatrehana ny herinandro vaovao izay omeny tompo ahafahantsika manome voninahitra ny tompo amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Alohany hamakina ny soratra masina amintsika ary andeha hiongona amin'ny vavaka isika. Andriamanitro rainay masina sy tsara indrindra ianao rainay be fitiavana sy be indra fo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra anao tompo noho ny amin'ny voninahitrao sy ny fiandriananao, noho ny famirapiratany ny herinao amin'ny voary rehetra sy izao tontolo izao, indrindra aminay zanakao. Tsaronay tompo ny asanao lehibe, ny fitiavanao mahagaga izay mamakivaky ny tontolo mpiainanay. Koa manandratra anao zay tompo, miombona amin'izao tontolo izao sy ny mpino rehetra maneran-tany, fa Andriamanitro ny voninahitra ianao. Manatrehary anay amin'izao fanompona ataonay izao, ka raha hiaino sy hamaky ny teninao zahay, ianao Andriamanitra ane, homba ny teninao, hiara-dalana amin'ny teninao, hiditra aty anatinay, hitoetra sy hanjaka aty anatinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako malala amin'ity andro anio ity, dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo 7:7, andininy voalohany hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: mite ahafantanana ary firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehova no avo indrindra, ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary firenena samihafa ho ambany ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa, Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina, ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona, olon'Andriamanitra Abrahama, fa n'Andriamanitra ny ampingany tany, avo indrindra izy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana ao aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoantsika. Amen. Ity mofinaina ambanimasitsika ity ry havako malala dia maneho amintsika ny voninahitr'Andriamanitra, maneho ny maha-izy azy an'Andriamanitra, ary natao indrindra ho salamo fiderana, salamo firana, ary arak'izay hitantsika dia tao amin'ny tahirikirany kora izay mpihira sady mpiventy hira no hitantsika zany, anehoana ny herin'Andriamanitra manerana izao tontolo izao, ny maha-izy azy anio Andriamanitra io. Taratra eto amin'izao Salamo 7:7 izao ary ry havako, ny mahampanjaka lehibe an'Andriamanitra. Andriamanitra mpanjaka, voalohany manandratra ny vahoakany. Andriamanitra mpanjaka, manandratra ny vahoakany. Hitantsika zany eo amin'ny 9 voalohany,
hatramin'ny andininy faefatra. Ao amin'ireo andininy efatra ireo dia miariary fa tena lehibe Andriamanitra, mpanjaka izy. Zany no ambara eo amin'ny andininy faharoa dia miteny hoe Jehova no avy indrindra ka tokony atahorana, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy. Fa izay mampiavaka ity mpanjaka ity eto amin'ity tapany voalohany ity dia izy izay manome anjara ho an'ny vahoakany. Hita taratreto ilay fitiavan'Andriamanitra manokana ny vahoaka voafidiny. Ilay Andriamanitra izay heverina reto fa manana fiangarana manokana mihitsy amin'ireo firenena voafidiny ireo dia Israely zany, ka mahatonga ny Israely koa ho asandratra ho ambonin'ny firenena rehetra. Hita taratreto zany fa ilay Andriamanitra mpanjaka dia tsy mpanjaka amin'izao fotsiny, fa mpanjaka manandratra ny vahoakany ihany koa izy. Miariary eo amin'ny Israely ny mampanjaka an' Jehovah Andriamanitra, ka izany indrindra no anehoany ny heriny lehibe sy ny asany eo anivon'ny vahoakany. Zany hoe zany manako any amin'ireo vahoaka izay nofidiany dia Israely, taranaka Jakoba, ny hery lehibe sy ny fiandrianana amin'ny mampanjaka azy. Vokatr'izany dia antsona ireo vahoaka ireo hioby an'Andriamanitra, antsona izy hankalaza, hanome voninahitra an'Andriamanitra, satria efa nataon'Andriamanitra ho ambony noho ny firenen-kafa manodidina, noho ny ireo firenena hafa izay nifanandrina taminy. Ity Israely ity, niaika an'Israely avokoa izao tontolo izao noho ny fitantanan'Andriamanitra. Ary ny fotoana aza ny manodidina dia niteny hoe anaraka anareo koa zahay satria fantatray fa momba anareo Andriamanitra. Eto dia hita fa miondrika eo anatrehan'Israely avokoa ireo firenena manodidina azy. Noho izany antsona izy hioby an'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ny andininy voalohany, mite hafatana ary firenena rehetra mioby ho an'Andriamanitra. Israely, ilay vahoaka voafidy, isika fiangonana ankehitriny, no antson'Andriamanitra hioby noho ny izay efa nanomezan'Andriamanitra toerana voalohany io firenena voafidiny io. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mampanantena lova tsara ho an'ny voafidiny Andriamanitra, araka izay hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra hoe mifidy ny lova antsika ho antsika izy dia ny voninahitry Jakoba azy izay tiany. Mampanantena lova tsara tahaka ny zanaka Andriamanitra, ka manome ny tsara indrindra ho an'ny zanany. Ary moa tsy izany raha teo no ataon'Andriamanitra amin'ny zanany, ataon'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Efa nofidian'Andriamanitra ho lovana, efa nofidian'Andriamanitra ho zanany isika, ka nitenenina ny hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa zanaka, ary raha zanaka dia miara-mandova. Asandratr'Andriamanitra ho ambony mantsy ny vahoakany, asandratr'Andriamanitra ho ambony izao tontolo izao sy ny firenena samihafa, ny firenena voafidiny. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tombony lehibe omen'Andriamanitra antsika fiangonana, ny fahasoavana rehetra izay omeny antsika. Arak'izany tena sarobidy loatra ny toerana nametrahan'Andriamanitra ny fiangonana, natao ho lohany ho amboniny izao rehetra izao ny fiangonana. Manana anjara mihoatra noho ny amin'izao tontolo izao isika fiangonana, koa engany mba tsy handrarak'ilomby andoha na ny voninahitra tsobiky tsy ho atao apatram-bary, satria tsaroantsika fa efa nanandratra antsika Andriamanitra
efa nametraka antsika ho amin'ny toerany voalohany ary ho tsapantsika fa nataon'Andriamanitra miavaka isika eo anoloan'ny zavaboary rehetra, eo anoloan'ny izao tontolo izao ihany koa. Ilay Andriamanitra mpanjaka, Andriamanitra manandratra antsika ho ambony, manandratra antsika ho lovany. Fa zavatra faharoa ry havako malala izay tazantsika eto amin'ity soratra masina ity dia ny hoe ilay Andriamanitra mpanjaka dia Andriamanitra ekeny izao tontolo izao. Andriamanitra mpanjaka, Andriamanitra ekeny izao tontolo izao. Rehefa tonga any amin'ny voninahiny Andriamanitra, izany no hitantsika eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 hoe efa niakatra amin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Rehefa tonga any amin'ny voninahiny Andriamanitra dia izao tontolo izao mihitsy no miara-miondrika manaiky ny maha-Andriamanitra azy. Tsy ilay Israely izay nofidiny manokana teo fotsiny irery-intsony zany no hanaiky ny maha-Andriamanitra azy, fa izao tontolo izao mihitsy ho fanehoana izany voninahitra lehibe ao amin'ny lay Andriamanitra mpanjaka izany. Dia iny ro ambara fa misy ny fitsofana ny anjomara, fitsofana ny anjomara izay manambara ny fanekena na ilay ataontsika amin'ny teny vahiny hoe reconnaissance internationale na universelle eo amin'io Andriamanitra io. Izany hoe tsy Israely irery intsony no anaiky, fa izao tontolo izao sy ny manodidina rehetra anaiky ny maha-Andriamanitra lehibe azy. Ankoatr'izay dia ambara eo amin'ny andininy 9, 7, 9 fa ny firenetsamihafa manodidina, ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao dia samy miondrika hanaiky ny maha-Andriamanitra, ny maha-mpanjaka ny tany azy. Dia hoy ny voalaza hoe Andriamanitra manjaka amin'ny firenetsamihafa, Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina. Izany hoe zany hita taratreto fa mahenika izao tontolo izao ny fanapahana sy ny fiandrianan'ilay mpanjaka. Ao amin'ny testamenta taloha ry havako malala dia maneho ny fandresena mezinezina ary maneho raha teo ny mahababo, ny fahavalo, ny fahazona, ny apingy, ny fahavalo. Ary izany hitantsika amin'ny 5 hoe ny mpanapaka ny firenetsamihafa miangona ho olon'Andriamanitra Abrahama fa an'Andriamanitra ny apingany tany. Izany hoe lasa enam-pelatanan'Andriamanitra ny apingy, ilay fiarovana, ilay fitaovam-piadiana izay nitokian'ny fahavalo dia eny am-pelatanan'Andriamanitra avokoa. Noho izany io Andriamanitra io no ambara fa mpandresy ary ny fahavalo rehetra dia hiondrika eo aminy. Arak'izany ry havako malala, Andriamanitra miakatra amin'ny voninahiny dia Andriamanitra izay ekeny izao tontolo izao ka miondrika izao tontolo izao hankalaza azy. Ny mpanao heviteny sasany ry havako malala dia manasokajy ity salamo 170 ity ho ao anatin'ilay antsoina hoe salamo fihirana ny any aparana. Izany hoe salamo hira eskatolojika ho ny voalaza, izay manambara zany fa tena rehefa tonga ny any aparana miakatra any amin'ny voninahiny Andriamanitra, feno ny voninahitra Andriamanitra ary tsy misy intsony ny mpanohitra an'Andriamanitra eto ambonin'ny tany, fa feno ny fitoerany eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny. Hiondrika izao tontolo izao. Ry havako malala, andro vitsy lasa isika izay no nankalaza ny andro ny akaran'ny Tompo any an-danitra na ny ascension zany, izay fotoana hahatsiarovantsika fa miverina ho any amin'ny voninahiny Jesosy Kristy, hahatsiarovantsika fa misandratra ny voninahitry Jesosy Kristy.
ary zany ihany koa no misarika ny saintsika tsiraray avy handinika syeritreritra ny amin'izay fanomezam-boninahitra tokony ho ataontsika satria izao tontolo izao tokoa aza manaiky ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny mahampanjaka azy, ny mahampandresy azy, ny voninahiny maika fa isika izay lovany no fidiny ary manana anjara manokana ao aminy dia ny fiangonana. Fotoana mety indrindra zany zao ry fiangonana malala. Fotoana mety indrindra zao ahafahantsika manokana pahampotoana betsaka eo amin'ny fiainantsika andavanandro ho amin'ny fiderana sy amin'ny fanomezana voninahitra ny anaran'ny Tompo. Fotoana mety indrindra zao mba hahafahantsika mametraka ny anaran'Andriamanitra ho eo amin'ny toerany voalohany amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy hanao intsony tsika hilaza na hihevitra manao hoe tsy mahalala na tsy mahafantatra na tsy manam-potoana hiderana an'Andriamanitra, fa anaiky koa isika fa isika no toy izao. Isika no mbola velonaina, isika no mbola afaka manao ny fanompona, isika no mbola afaka manao ny asa mandrarà samihafa dia noho ny fitantanan'ilay Andriamanitra lehibe, ka iondrika isika hidera sy hanome voninahitra. Ary indraindray ry afaka mahamenatra ihany ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra, ny fiainantsika kristianina. Indraindray dia ambaka ny jentilisa isika amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Indraindray dia ambaka ny izay heverina fa tsy pino azy, fa toy izy ireny indray no miazakazaka amin'ny fanompona amin'ny fiderana an'Andriamanitra, fa isika indray toa menamenatra sy tsy sahy. Jereo anie ireo karazana hira fiderana asandratry ny jentilisa, fa hevero ny fiderana sy fankalazana ataontsika pino any am-piangonana. Indraindray ry havako malala mampanongo tena manao hoe izay ary ny mpino an'Andriamanitra sa reny jentilisa ireny. Fa fotoana zao ahafahantsika mandinika mametraka an'ilay voninahitr'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataontsika, ka mankalazà n'Andriamanitra eny mankalazà, mankalazà mpanjakatsika eny mankalazà. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, raha fehezina azo tenin'Andriamanitra izao dia hoe tsy azontsika hidivirana intsony ny mahampanjaka an'Andriamanitra. Tena mpanjaka izy eo anivon'ny mpino, eo anivon'ny fiangonana dia Israely vaovao zany, fa efa manana ny fiandrianany koa izy eo anivon'izao tontolo izao. Ny amin'izay antsoina antsika fiangonana izany sisa dia ny ametraka izany voninahitr'Andriamanitra any amin'ny toerana tokony isy azy mba tsy ho ambaka n'izao tontolo izao ny fankalazana izay ataontsika pino. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, amintsika kosa ny fiderana sy ny fankalazana azy. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra misaotra anao zahay, misaotra anao ny amin'ny teninao izay nomenao anay teo, maneho miariary ny mahampanjaka, mahabe voninahitra ety an-tany ka hatrany an-danitra, tamin'ny lasa sy ankehitriny ary amin'ny ho avy anao. Tompo, ndreto izay maneho eto anatrehanao ny fiderana ny fankalazana, fa Andriamanitra ny voninahitra ianao, Andriamanitra ny fahatsarana rehetra ianao, Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, koa ny feonay rehetra, ny fananay rehetra, ny sainay rehetra, ny herinay rehetra, Andriamanitra entinay midera sy mankalaza anao. Dia rainay ianao amin'ny andro, dia rainay ianao amin'ny alina, fa izany ny fitoerana sy ny voninahitra. Tompo Andriamanitra rainay masino, ankehitriny ary izay dia ampiomany fo saina fanahy, hiatrika ny fanompona masina izay ataonay raha ampitso ilay andro voalohany amin'ny herinandro, ilay fotoana fankalazana anao Andriamanitra. Tompo, asandratray ny feonay, asandratray Tompo eo anatrehanao, koa raiso ny fankalazana izay ataonay. Dia tahio ny mpanomponao rehetra, tahio ny fiangonanao, tahio izay manana anjara rehetra amin'ny fanomponanao ao anatin'ny fiangonana,
taio re izay voaresy lahatra sy nanatona ny azo fijalinao mba samy anomana ny fo saina fanahy hiatrika ny fanomponao masina. De taio manokana tompo ireo kristianina zay ao anatin'ny faharerahana ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy, ireo miady mafy amin'ny fiainana, vangio izy ireny ka hanampy azy ho vahaolana ho azy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no atokinay fa miaino vavaka ianao ary anaovanay izany vavaka izany. Amen.